Nandray anjara feno tamin'ny Youth Connekt Africa 2024 natao tany Kigali, renivohitry Rwanda, ny 7 ka hatramin'ny 12 volana Oktobra teo i Madagasikara, tamin'ny alalan'ny Ministeran'ny Tanora sy ny Fanatanjahanteny sy ny solotenan'ny PNUD eto amintsika ary ny ekipa avy amin'ny tetikasa Fihariana. Mpizaika mahery ny 540 avy amin'ny firenena 13 eto Afrika no nandray anjara tamin'ny Youth Connekt Africa 2024 ity, ary ny ampivondrona ny tanora afrikanina sy ny fampiroboroboana ny fandraharahan'ny tanora no tanjona tamin'izany. Ny Youth Connekt Africa zany dia fandrombonana sy fanangonana ireo tanora rehetrarehetra teto Afrika. Nandritra ny 3 andro ilay izy, nisy niresahana tao zany resaka fandraharahana, resaka momba ny vehivavy, ny droit ny vehivavy, resaka io zany resaka momba ny tanora rehetrarehetra no anisan'ny resahana nandritra ny Youth Connekt. Inona moa natao Fihariana tany? Voalohany indrindra satria resaka tanora ilay fihaonambe dia tsy maintsy zay ny antony ilay Fihariana tany hijery ohatry ny ahoana no ahafahana miara-miasa miaraka amin'ireo afrikanina namana eo amin'ny fampandrosoana ny fandraharahan'ny tanora sy ho an'ny vehivavy eto anivon'ny Afrika. Voalohany moa zany dia fitadiavana lalam-barotra ho an'ny vokatra malagasy moa zany alehany amin'ny voalohany zany. Mitady zany zay tany hoe mpandraharaha afrikanina ahafahantsika mamoaka ny entana vokarin'ny tanora mpandraharaha eto Madagasikara. Ankoatran'izay koa dia mitady koa zany zay mpiara-miasa iraisam-pirenena ahafahanay mitady centre d'incubation ahafahantsika zany former ny tanora malagasy eny Afrika na manao échange zany no atenentsika anazy. Hita nandritra ity fihaonambe ny tanora ity fa tena afaka mifameno isika eto amin'ny kontinanta Afrika eo amin'ny fandraharana sy ny famatsiana ny tsena anatiny eto Afrika amin'ny lafiny rehetra. Sehatra roa lehibe ny tena misongadina sy mbola malalaka be dia ny fandraharana mifandraika amin'ny fambolena sy ny fiompiana na ny agribusiness ary ny teknôlôjia ny fifandraisana sy ny fampitam-baovao na ny TIC. Raha hita lalam-barotra ny Afrika zany dia ny sehatry ny agribusiness na ny fambolena, ny fandefasana vokatra ao amin'ny sakafo no tena hita hoe tena manavanana antsika zany raha eo amin'ny Afrika manontolo. Satria raha ntsikaritra anay zany dia nandritra ny forum io nisy conférence maromaro mikasika ny agribusiness sy ny resaka raha-tsakafo indrindrandrindra. PDP zany ny opportunité iraky Afrika tokony atolotra ho an'ny mpandraharaha malagasy. Ohatra fotsiny zao afaka teneniko eto na ny resaka nouvelle technologie ohatra na ny TIC dia mbola ahafahantsika zany mandroso bebe kokoa eto Madagasikara mitovy amin'ny Rwanda izay efa manana ankehitriny usine mamokatra telefônina izay voalohany indrindra eto Afrika. Ny filoha Rwandais Paul Kagame no tobokevitra amin'ny ity fampivondronana ny tanora afrikanina ao anatin'ny fandraharahana ity. Resy lahatra izy fa ny afrikanina no tompon'andraikitra voalohany amin'ny fampandrosoana ny Afrika. Resy lahatra ihany koa izy fa ny tanora no fototra hitondra amin'ny fampandrosoana. Ny slogan nitondrana ny Youth Connekt 2024 zany tamin'ity dia ny hoe high-tech de lead na raisiko ny andraikitra. Dia zay ny tena hoe ny entina sady ny volavolaina nandritra ny forum tany Kigali Rwanda io satria ny raha ny Rwanda iray manontolo zany dia ny tanora anisan'ny tena mandraharaha indrindra ao amin'ny tanàna zareo, anisan'ny mampandroso ny Rwanda amin'izao fotoana izao. Ny filoham-pirenena Rwandais zany Paul Kagame tahaka ny filoham-pirenenantsika Andry Rajoelina dia manome lanja ny lehibe amin'ny tanora. Dia izay zany mahatonga ny Paul Kagame nanao an'io Youth Connekt Africa io araky ny slogan voateny teo zany dia hoe raisiko ny andraikitra, dia manasa antsika tanora malagasy rehetrarehetra handray ny andraikiny ary hiasa hampandroso ny Madagasikara amin'ny fony iray manontolo ahafahany tanindrazantsika mandroso ary
ahafahantsika malagasy ray manontolo hiary amin'ny fiainana. Vinavina fa iotry ny 50 isa ireo firenena ho tafiditra anatin'ny Youth Connekt Africa afaka 5 taona. Raha ny vinany Filoha Rwandais izay tobokevitra amin'izy ity dia hiary ho an'ny firenena avy ny tanora afrikanina ka hampandroso ny tanindrazana ary ifameno amin'ny firenena afrikanina rehetra ka ho zary hery iray lehibe ho an'ny kontinanta afrikanina izany.